Toerana mahasarika mpizahatany vahiny indrindra eto Madagasikara i Nosy Be. Voaterin-nakatona nefa ny sisitany ny taona 2024 vokatry ny fandalovan'ny valanaretina coronavirus. Tao anatin'izay fotoana tsy nisin'izay mpizahatany izay, nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana raha ny nambarany solon-tena fikambanany zanaky ny faritra Atsiranana. Nosy Be iarahantsika malala fa mitoka monina agnivon-dranomasina. Tsisy zavatra iveloman'ny olona ao a Nosy Be raha tsy resaka ny tourisme zany. Ka raha ohatra tsy mivoa io aéroport sy ny bateau croisière dia tegna mandaly fotoan-tsarotro ny district Nosy Be. Ary amin'izao fotoana izao iarahantsika malala ny tsy fandriam-pahalemana mahay miamafy ka magnano antsoavy zay amin'ny tompon'andraikitra na ministera indrindra ny filohan'ny repoblika mba hijery ankaiky dia ankaiky ary hanokatra zay farany malaky io sisintany io fa tegna efa tsy hozakan'ny vahoaka ny zavatra misy ao amin'izao fotoana izao. Tamin'ny mois de février moa nisy bateau de croisière tokony hidriky tao a Nosy Be fa ny anileny tompon'andraikitra zay zavatra zay ary amin'izao fotoana izao koa mbala misy fangatahagna idiran'ireo bateau aby reo mba miangavy zay andriamatoa filoha mba alifaso ny fagnomezan-dalagna idiran'jareo eo mba hisokafany zay sisintany zay. Izay ny tena mampamaika ny vahoaka ny faritany Atsiranana agnisan'ny laharam-pamaigna amin'izao fotoana izao. Raha ny fampahafantarana efa nataon'ny ministera fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro, ny volana aprily no andray vol charter voalohany i Nosy Be. Sidina izay ho tanterahin'ny kompania Neos mampitohy any Italia sy Nosy Be. Ny fitaterana an-dranomasina kosa dia efa tokony niverina tamin'ny fiatombon'ny volana Martsa. Fa nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety ihany koa dia nisaotra ny filoham-pirenena sy ny lehiben'ny governemanta fikambanany zanaky ny faritra Atsiranana na FITEFA noho ireo fampandrosoana efa natao an'ity faritra ity. Isan'izany ny fanamboarana lalana sy ny fananganana foto-drafitrasa maro.